Patrick Raharimanana indray manorina barazy tsy Aradalana ireo teratany sinoa izay mitrandraka grafita ao ambahita bekily androy ao ka io no mila andraisana fepetra araky ny voalazany hatrany ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika fitrandrahana izay ataon'ireo sinoa no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ivohitra Antsirabe, tovolahy iray no hita faty tao amin'ny toerana fangalana katsoka. Tovolahy iray manodidina ny 20 taona mahery eo no hoeo no hita faty tao amin'ny fokotany andrefa nivohitra ao Antsirabe tamin'ny andro sabotsy lasa teo iny tokony ho tamin'ny folora maraina tany hoany tao amin'ny toerana fanariana fako ny commune sy fangalana katsoka eny vohitra no nahitana ny vata mangatsika nyity tovolahy ity. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny zavatra izay tena niseho teny toerana teny izay tsy nisy olona nanatry maso fa ny fantatra dia ny hoe ny anjera aveny ambony aveny ity tovolahy ity ka tapaka avokoa ny tanany ary nahitana faritra mangana koa ny vatany. Efa tonga teny toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny avy eo anivony BMS tanao ny fanadihadina ary nitondra ny razana taorian'izay. Efa fanitelony amin'izao no nahitana tranga tahaka ity teo amin'io toeran'io raha ny fanazavana ireo olona teny toerana trany ka tokony haraha masonkaiky sy anaovana fanadihadina lalina araka izany ity tranga ity sao dia mba resaka von'olona ara ity natao ity ka sarintsaromana amin'izay hoe ny anjera aveny ambony izay. Sahondra ary malala Marie Michel indray mbola tsy afaka mody fanitazomina hanaovana fanadihadina araky ny fangatahany BC. Natao perquisition ny toeram-ponenany ity ministra teo aloha ity tamin'ny alahady 4 janoary 2024 lasa teo iny. Taorian'izay nentany nanaovana fanadihadina teo anivon'ny polisy ekonomika anosy ny tenany araky ny nambaran'ny mpisolo vavazy hatrany. Natao famitorana mikasika ny maha-ministra azy teo aloha izy nandritra ny 5 andro izay nitazomana azy. Nisy koa ny enquête patrimoniale mikasika azy sy ny vadiny. Efa nampanaovana ny sonia famaranana ny fitazomana azy izy taorian'izay saingy mbola tsy afaka mody fa nangatahany BC hanaovana fanadihadina indray ity solombavambahoaka ity. Tsy ahivana fa efa nesorina tamin'ny unité parlementaire ny any solombavambahoaka Sahondra ary malala Marie Michel rehefa nisy ny fangatahany fitsarana momba n'izany ka nekeny birao maharitry ny antenimiram-pirenena izany rehetra izany mba hialana amin'ny fanotohinana sy sakantsakana izay mety iseho ao anatin'izay fanadihadina izay atao amin'ity ministra teo aloha ity. Tsy izy eo bebe felatanana indray nahazy fitaovana vaovao izay mitentina 770 tapitrisa ariary avy amin'ny fanjakana Abonneo. Nisy ny fanolorana fitaovana ara-pitsaboana vaovao izay mitentina io voalaza io ao amin'ny centre hospitalier universitaire de gynécologie obstétrie na CIGOB ao be felatanana tao. Fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana Abonneo sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nahatonga an'izao rehetra izao. Moatra ny 900 taona ireo ren'ny mpianakaviana izay tonga miteraka eo anivon'ity hôpitaly ity ary manodidina ny 900 kosa ny fandidiana tanteraka tao. Natolotra tamin'izany ny ventilateur d'anesthésie iray, incubateur 3, ondulaire IPS ilaina araka izany ireo fitaovana ireo araky ny voalaza trany. Nasongadina manokana nandritra n'izany moa ny fanatsarana ny kalitao ny fahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza. Tombony lehibe ho andry zareo ao Antananarivo izany ny fahazahoana an'ireto fitaovana raitra dia raitra reto amin'izao ankehitriny izao. Dadan'I Jemima sy Ridjason feno hery indray karohiny polisy pirenena amin'izao fotoana izao. Manandraha raha eny anivon'ny polisy pirenena raha vita tsy lavonarivo na Dadan'I Jemima sy Ridjason feno hery. Miangavy izay mahafantatra azy ireo ny polisy mba hanatona an'izay birao mpitandro filaminana ankaiky azy izay na ihany koa na hanatona service central de lutte contre la cybercriminalité na iantso ihany koa ny laharana 430 5 ary 470. Antony izany ny fandrahonana ho faty fanentanana hankahala fanalambaraka amin'ny tambazotra sosialy Facebook izay nataony ireto olona voalaza ireto satria raha ny fantatra dia isan'ny pomba ny fitondrana teo aloha izy reto ary isan'ny mahery fo ao anatin'izay fanohanana ny fitondrana teo aloha izay ireto olona anankiroa izay voalaza ireto. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity raha mahakasika fitrandrahany sinoa izay voalaza ny Patrick Raharimanana ity. Barazy tsy Aradalana no naoriny orinasa Copax Resource eo amin'ny renirano ny Menarandra commune Fagoala district'ny Bekily faritra Androiny. Barazy
3.5 metatra ny ahavony raha ny nambarany Patrick Raharimanana trany. Tapaka tanteraka ny rano izay midina mamelona olona amanetsiny eny ambany ary ahina nisy nitondra-drano eny ambony. Efa nisy ny didy fanapahana nataon'ny ministeran'ny rano handravana ity barazy ity fa nanao beloha ireo sinoa ireo raha ny fanazavana trany. Vao maikazana nakariny ihany ilay barazy hoy ny fanazavany ity mpanolotsaina ny premier ministre ity. Nisy moa ny fidinana fotony izay nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana natany an-toerana tany. Nilaza ireto teratany vahiny ireto fa nahazo ny rariny tamin'ny fitsarana amin'izao raha izao. Tsy hitatany amin'izy ireo anefa ny izay didy momba n'izany fa nilaza ny anatitra azy any Ambovombe miaraka amin'ny taratasy fahazahon-dalana hitrandraka grafity izy ireo. Namory avy hatrany ny fikambanany Bemiray sy ireo tanora mivondrona ho fanohirana izao fotodrafitrasa tsy Aradalana izao ny teo anivon'ny faritra ka tapaka tamin'izany fa rava ny barazy ary nangataka amin'ny ministeran'ny rano hanome teknisianina mpahay momba n'izany izy ireo any an-toerana any ary mbola andrasana moa ny mety ho toy n'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Fa ny mahatonga ny voaka maro ametra-panontaniana amin'ity raharaha ity dia ny hoe nahoana ara zany ireo sinoa ireo no toa mahazo lalana foana ny amin'ny fitrandrahana ao Madagasikara ao. Nefa tadidio fa tsy mbola nisy izany malagasy izay nahazo lalana tamin'ny fitrandrahana tany amin'ny tany sinoa izany na ihany koa tany am-pitandranmasina izay. Ka izay ny tokony asary-piaro isika malagasy rehetra eo anatrehan'izay fiarovana ny tombotsoantsika sy ny tanintsika ary ihany koa ny harem-pirenenantsika izay fa tsy faly amin'ilay hoe tolotolotra kely omen'ireo vahiny dia iny ara-fa mahazo lalana izy ireo hitrandraka sy hanao gaboraraka ao Madagasikara ao. Ka eo indrindra no ilana n'ilay hoe fanavaozana ka tokony ovaina ao anatin'izany rehetra izany ihany koa ireo rehetra izay zatra lalindrinina sy ireo rehetra izay zatra gaboraraka tao anatin'ireny fitondrana izay nifandimby teo aloha ireny. Ka manomboka eto dia tokony samy ho saro-piaro avokoa isika rehetra na ny vahoaka izay hoentana izany na ireo mpitondra izay mitondra ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay resaka fitrandrahana sy fanaovana gaboraraka eto amin'ny tany sy ny firenena izay mba hialana amin'izay hoe ny hafa no lasa manan-karena nefa isika tompony harena indray no lasa mangetaheta ambonin'ny lakana eto. Malagasy sy Madagasikara malaza fa manan-karena nefa ny voaka malagasy dia mahantra eo ambonin'ny harena izay. Ka tokony tsy ekena intsony izany rehetra izany fa aoka ny malagasy samy malagasy ihany no hisitraka ny harenany malagasy. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.